tonga eto tamin'ny antso zany ataon'ny fitondrana malagasy na araky ny voalazanareo teo tsy zavatra kely araky ny tenenao isorana ny fondation Khalifa bin Zayed Al Nahyan nitondra an'izao zavatra zao ho fanamahivanana ny fahavoazan'ny vahoaka malagasy zay tonga tamin'ny tratran'iny fahavoazana iny. Reto moa zany izy karazana ouverture ihany koa dia anamafisana ny fiarahamiasa ny firenena roa tota ho amin'ny tsy ny BNGRC ihany izy fa natrany any amin'ny présidence ny raharaham-bahiny ny fanjakana malagasy amin'ny ankapobeny izy nandray tanana tokoa natonga zao zavatra misaotra besaka izy. Ya araky ny voalazanao teo moa marina fa ny BNGRC dia birao anankiray ao anaty fanjakana malagasy zahay tsy maintsy hanao tatra any amin'ny lehibe Satsokajiny manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika mandalo aty amin'ny membre ny gouvernement tsy maintsy mahafantatra an'izao etsika Mateo-dera entinareo ho an'ny vahoaka malagasy zao. وهذه كانت التوجيهات من رئيس الدولة مباشرة. Reto moa zany izy fanampiana direct avy amin'ny président-ny Emirats Arabes Unis zany ho an'ny Madagasikara. Dia miangavy anao zany ampita amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana zay soloko tena eto ampita ny firenantsoa any amin'ny président ny amin'ny filohanareo an'izao fihetsika solidarité ho eto amin'ny vahoaka malagasy zao. Malagasy dia misy karazana fahatsiarovana filazana hoe tena voarainay ireo ary tsy maintsy ho tonga any amin'ny toerana za hitatsika zao ny agny atsimo fa tratra ny anoanana koa am'izao fotoana zao dia vao maika manome fanamahivanana ny vahoaka malagasy dia atolotrinay zany ty ho fanamariana an'izay fahazahoana. Misaotra besaka izy fanomezana amin'ny fakasitrana zava-dehibe am'izao reto. بدنا نعطيهم اياها سري يجيب الهديه السياره مفتوحه اكيد هناك اوكي عمرو